Fotodrafitrasa tanterahany fitondram-panjakana kosa no etsika no izana ny fampahalambavao nanatanteraka fitsidiana ny fizotry ny tetikasa efao tany amin'ny faritra Anosy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tatsay Christian Androany filana fotra amin'ny fiainana zanak'olombelona andrano ny Premier Ministre rariny raha manao izay fomba rehetra izitrahany vahoaka izany fitondram-panjakana anisan'izany ny tetikasa peuplaine efao izay matsy rano tanàna empolo afahana mamboly sy miompy ihany koa mirosaraka ny tokony izy ihany koa moa izany ny fanombohan'ny tetikasa izay manaraka ny antanatohatra ao anatin'ny fanatanterahana izany raha ny hita androany nandritra ny fitsian'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement agny bavaoany miary volatsivirana. Anatin'ny famaranana ny fandavahana ny toerana ametrahana ny fisintonana andrendrany efao ankehitriny ny tetikasa-panjakana pipeline efao ny fiandohan'ny volana novambra ity no niditra tanteraka tanatin'ny dingana fanorenana ny asa hitondra fampandrosoana sady ampivondrona amponina ny fisian'ity tetikasa ity hoy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Androany nitsidika ny fizotry ny asa fanamboarana ny fitarihana andrendrany efao miainga avy eto Esalo commune Manambaro Iazo ny distrika Anambovombe faritra Androy. Tsy ho mpanome rano fotsiny ihany mantsy ny faritra Anosy fa tena hisitraka ny tombontsoa avy amin'ny tetikasa ihany koa ka anisany hahazo rano fisotro madio sy rano ho an'ny fambolena sy ny fiompiana ny mponina anisan'izany ny ao amin'ny distrika Anambosary Atsimo izay isany mijaly amin'ny rano ihany koa. Dehibe loatra ny tetikasa ohatran'ity satria hitondra fandrosoana aty amin'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ihany koa. Fantatrareo fa mahatratra 700 eo ny toerana ny tanàna hisitraka ny rano izay entina avy aty ato anatin'ny faritra Anosy ary 20 izany hoe antsasany ihany no amin'ny faritra Androy. Ny zava-dehibe ao anatin'izany dia ny fahafahantsika mamelona indray ny asa maro aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Anisan'izany koa ny mba ahafahantsika manosika ny fampananasa ho an'ny tanora any amin'ny sehatry ny fambolena ny fiompiana maro samihafa sy izay zavatra mety ataontsika ao ambadiky n'izany rehetra zany ary mahafinaritra mahita fa ny zanaka Anosy no mifamiasa amin'ny toerana aty amin'izao fotoana zao. Ny tetikasa efao dia famatsim-bola madiodio ny fitondram-panjakana malagasy ho fampisitrahana rano ny any Atsimo izay efa nijaly antaonany maro tamin'ny kere sy ny olan'ny rano. Midika izany fa miray foam-ponina any Atsimo ny malagasy rehetra. Ny tiako amafisina dia ny famatsim-bola mahakasika an'ity tetikasa goavana aty dia fitondram-panjakana malagasy. Tanteraka satria fantatrareo tsara fa tao anatin'ny taona maro dia maro taorinany nazoantsika niverenany ny indépendantsika dia mijaly rano. Ny any Ambosary mijaly rano, ny any Ambovombe dia hitantsika amin'izao zavatra zao fa tena ilain'ny vahoaka izao tetikasa zao ary hitantsika fa manobaka tokoa. Efa tena miroso ny asa hitantsika ireo pipeline izay efa tonga eto amintsika matahatra 11 km ho avy koa ny any amin'ny 62 km izay pipeline ifandontoy hatrany Ambovombe. Ny Flo Andry Rajoelina irery no nanana viana ametraka tetikasa lehibe ho famahana izay olan'ny rano any Atsimo izay. Nankasitraka izany finiavana izany raha teo ny mponina ary nopory fony izy ireo tamin'ny fifidiana filoham-pirenena ny 12 novambra teo izany satria anisan'ny commune nahazon'ny candidat Andry Rajoelina vato ambony indrindra ny tao Manambaro, distrika Taolagnaro izay misy ny fokontany Esalo ametrahana station de captage ny tetikasa efao. Manapirofo fa vonona noho ny fampandrosoana miaraka amin'ny Flo Andry Rajoelina ny mponina ny Atsimo mandritra ny 5 taona manaraka.